tsy eto Madagasikara ihany no misy ny bolabolana andramena fa isan'ny firenena manana izany ihany koa zareo pakistanais izay mamadika izany ho fanaka isan-karazany vita amin'ny bolabolana andramena. Tapis asa tanana pakistanais no ampiratina etsy amin'ny hôtel Louvre etsy Antaninarenina. Fanaka vita amin'ny bolabolana andramena maro isan-karazany, tapis vita amin'ny landy samy notefena sy namboarana tamin'ny tanana avy any Pakistan no ampiratina etsy amin'ny hôtel Louvre nanomboka ny 30 Aogositra ka hifarana amin'ny 20 Aogositra izao. Mpanamboatra avy any Pakistan no mampiseho izany amin'ny malagasy fa azo iasana sy avadika fanaka sarobidy hanana ny maizy azy ny bolabolana andramena. Sady manao promotion izy amin'ny entany dia mampiseho malagasy koa izay ohatr'izao ny bois de rose sy ny zavatra vita ny pakistanais. Voalohany indrindra aloha izy tian'ilay olona zany dia faharoa manarakaraka izay satria zareo koa manana bois de rose koa any amin'ny zareo dia malaza koa zany bois de rose dia sady amin'itony afaka travahena tsara dia satria ny sy femain daholo dia ohatr'izay koa ilay tapis en soie femain le qualité zany. Vita amin'ny tanana avokoa ny fanaka sy ny tapis amidin'ity mpandraraha pakistanais ity. Any avaratry Pakistan no mpamatsy ity orinasa ity. Olona 540 no mifandrimbona manamboatra ireto fanaka sarobidy sy tapis ireto any Pakistan. Manodidina ny 2 volana eo no anaovan'ny olona iray ny fanaka iray. Manatanteraka fampiratiana isan-taona mitety firenena maro samihafa indrindra fa ny ety amin'ny faritra Afrika ity mpandraraha pakistanais ity. Tao anatin'ny 7 taona izy izao no nandalo isan-taona teto Madagasikara.